Salama tompoko. Faly mandroso ny tokantranontsika tsirairay avy ihany amin'ny alalan'ity fandarana santé hebdo ity. Manasa anareo ihany koa zahay hiaraka aminay hatramin'ny farany. Malira na hoe fijinian-dra, hémophile izay ny teny teknika. Inona izany? Aretina mahazo ny rà izy io, vokatry ny tsy fahampiana singa mampifaingana ny rà. Ireny ankizy mandeha ratsy mety mijanona, mety olon-dehibe ihany koa fa mazana any amin'ny fahazazana dia efa hita taritra izay. Amin'ny lahy kely moa izany any am-panaovana didipoitra, na rehefa miala ny nify na rehefa maratra dia tsy mety mijanona, sarotra be ny fijanonana rà. Ireny olona ireny no resahantsika eto anatin'ny tapany voalohany fandaharana androany. Ho an'ny tapany faharoa kosa, mangatsika ny andro betsaka no mikokoka kely eo ny tsy fahazakana zavatra sy sisa fa ny kodavarena ny tuberculose no horesahantsika ato anatin'ny tapany faharoa ny fandarana androany kosa. Inona no antony iresahana ny tuberculose io ato anatin'ity tapany faharoa ny fandarana ity? Satria arety mifindra aingana be amin'ny alalan'ny koka, ny rora sy ny sisa izy io izay tokony hitandremana maharitratra ny fitsaboana azy, nefa raha tsy tonga hatramin'ny farany koa ny fitsaboana dia mety hitarika zavatra hafa mihitsy. Avy hatrany ary aloha hidirantsika ilay lohahevitra voalohany lazaina teo ny mahakasika ny fijinian-dra na ny hémophile. Aretina mahakasika ny rà noho ny tsy fahampian'ilay singa mampifaingana ny rà ny hémophile na fijinian-dra lava. Folo isan-jaton'ny mponina maneran-tany no tratran'ity aretina hémophile ity raha misy 700 ireo olona mitondra izany toe-badana izany eto Madagasikara, araka ny tahiry navoakan'ny sondage mondial annuel de l'hémophile. Ny atao hoe hémophilie moa dia teny frantsay, ny heviny dia hoe tia mandeha rà, nadika amin'ny teny malagasy hoe mijininika rà lava. Ity tsy fahatombanana ity na hoe ataontsika hoe toe-tena dia hita maneran-tany. Ary ny filaza azy zany raha fataony kajikajy dia olona anankiray ao anatin'ny raha misy teraka 9,000 dia ny ray amin'ireo hémophile. Dia tahak'izay zany ny eto amintsika eto Madagasikara zany raha 30 tapitrisa tsika dia raha ataony kôtikôty zany dia mety misy ary amin'ny 4,000, 9,000 any na hatramin'ny 7,000 ary ny isan'ny hémophile malagasy raha tena izy, fa mbola tsy voatily avokoa izy ireo. Fotsy atsatra, mandeha ratsy mijanona, marary na mivonto ny vanon-taolana, isan'ny endrika isehon'ny aretina fijinian-dra lava. Rehefa sendra maratra dia ela vao mijanona ny rà, satria misy singa tsy ampy ao anatin'ny tenan'ny olona anankiray izay misy ny atao hoe hémophilie, singa izay ilaina mba hampivaingana ny rà rehefa sendra maratra. Le fandehanany rà misy mivoaka ety ivelany hita maso, fa misy ny any anatiny, any anatin'ny vanon-taolana, any anatin'ny kibo, any anatin'ny toerana hafa rehetra izay tsy tazana, fa nefa misy rà mandeha any zany dia manjary miangona. Dia lasa misy fovontosana hita ety ivelany, na misy fanahitainana be, eny hoe izany fa misy manahitaina any amin'ny nofo any, any amin'ny atoka any, any amin'ny loha any. Indray ary misy tranga hoe fanina na tsy mahatsiaro tena mihitsy ary mety mifanitona raha sanatrin'izany ka any anatin'ny loha no misy fiangonana rà. Dia matetika zany amin'ny zazalahy ihany no tena misy an'io, satria amin'ny chromosome X no misy an'ilay tsy fetezana. Dia ny lehilahy moa chromosome X anankiray ihany, fa ny vehivavy chromosome X anankiroa. Dia ny vehivavy zany raha voa ny chromosome X iray dia ilay iray mbola eo dia mety. Noho izany zany hémophilie amin'ny ankapobeny dia tsy misy amin'ny vehivavy. Tamin'izany natao didipoitra dia nandeha rà be mihitsy. Dia nentin'ny taty amin'ny urgence aloha dia izay tenen'ny dokotera hoe tena hémophile ity zaza ity. Ity zazalahy kely anankiray ity zao dia hita izy zany fa misy tsy fahampiana rà, tsy ampy mihitsy ny ràny, fotsifotsy be daholo ny tanany rehetra, ary rehefa natao ny fitaliana zany dia ambany be ny ràny satria misy fahaverezana rà izy. Dia anisany anankiray zany ahafantarana hoe mitarika ny fitadiavana hoe mety manao hémophilie ny anankiray amin'izao tsy fahampiana rà zao. Jereny hoe aiza ny toerana mety mandeha rà dia mety misy indrindray sasany mivoaka ety ivelany rà, ny hafa indray
any anatiny ihany fotsiny ny sasany any anatin'ny vanitaolana dia hita mivoto eo fa ny sasany moa zany satria fa very be deaibe ny raha dia miseho amin'izao tsy fahampiana raha zao. Ty zao ty tovolahy kely anankiray ity dia io ny masony fotsifotsy be ny tanany koa fotsifotsy be mihitsy amin'ny tsy fahampiana raha. Marary andosy marary ny andohany. Fampijanonana ny raha mandeha, fampidirana ilay singa tsy ampy tokony ampivaingana ny raha, ireo no isan'ny fandraisana an-tanana atao amin'ireo olona malira na hémophile. Fandraisana tanana azy zany dia avy amin'ny dikany. Ny dikan'ny hémophilie zany dia misy singa anankiray tsy ampy mba ampivaingana ny raha. Dia io singa io zany no mila ampidirina amin'ny marary raha sendra maratra izy. Facteur de coagulation filaza azy amin'ny teny frantsay. Dia io zany no fanafody. Raha ny tena marina zany raha ny raha iny ny ampidirina amin'ilay marary dia mety na le raha fotsifotsy. Fa mahaingana indrindra fampijanonana ny raha zany dia la toe concentré en facteur zany alaina ao anatin'ilay raha fotsifotsy io zany ilay facteur dia tambatambatra ny olona maromaro dia mba manana concentré en facteur. Reny zany amboarin'ny mpanamboatra fanafody no anao azy concentré en facteur ny filaza azy dia misy karazany roa moa zany le facteur, misy ny facteur 8 ho an'ny hémophile A dia misy ny facteur 9 ho an'ny hémophile B. Na sendra voadona, sendra mizatra mahazo dia ampidirina aingana io fanafody io mba ampijanona ny raha tsy tarika lava be loatra. Misy ratra zao ny kihoan'ny Serge, afaka aseho, afaka tantarana kely. Ety Niger tsy nijanona mihitsy izy zany le ray dia tamin'ny larobia zany nanakaty amin'ny hôpital nanisy facteur dia lasa takotery le izy. Covid zay Niger zay? Tamin'ny latsinainy. Isaky ny voadona zany dia asiako glasy kely dia zay vao makaty amin'ny hôpital manao facteur. Vao vita zany ny fitiliana, hita hoe mitondra ny aretina ny olona anankiray dia ampianarina izy aloha hoe inona moa ty aretina ity, manahoana ty aretina ity, dia araka ny tenintsika teo inona zany ny fanafodiny. Le fanafodiny zany dia io le singa tsy ampy io concentré dia iny ny atao. Dia izay zany ny antony anisany anankiray ao anatin'ny fitsaboana ny marary fampianarana azy ny aretina dia fampianarana azy zany hoe manindrona ny tenany mba hoe aingana zany satria mena azy moa zany iny dia izy ihany manindrona ny tenany amin'ny fotoana izay mety ilana azy. Izaho zao efa manana vady aman-janaka dia izaho zao ty 38 ans efa zao za ty salama tsara vanazan'ilay facteur dia tsy manino fa ny fitandremana atao petabe. Sampandra maro no miara-misalama andray an-tanana ireo olona marary ny fijinian-dra lava. Tafiditra ao anatin'ny fitsaboana ilay hoe rehefa be dia be loatra ny raha very dia ampidirina raha ny ankizy. Rehefa maratra ny olona hémophile anankiray dia misy fanafody afaka ampidirina aminy, izany hoe io le singa tsy ampy amin'ny vatana io no ampidirina aminy dia miverina ohatran'ny olona normal le ankizy dia mijanona ny raha mandeha. Misy ihany koa fitsaboana mifanaraka amin'ilay hoe mararirary vanitaolana ireny dia manao ny antsoina hoe rééducation fonctionnelle ny ankizy. Eo amin'ny sehatra ny fanarenana ara-batana raha miresaka mikasika an'ity hémophilie ity dia hita fa misy fiantraikany tokoa eo amin'ny marary satria noho ny fahavoazan'ny vanitaolana vokatry ny vesatra ateraky n'le fiandronany raha. Eo ihany koa ny amin'ny moja na hatrany amin'ny kitro zany dia mavesatra ary marary n'le olona tratran'le hémophilie. Manaraka an'izany ihany koa dia eo ny fiainan'ny herim-batana vokatry zany aretina zany ka dia manana anjara toerana lehibe izay atao amin'ny fanarenana ara-batana amin'ny fikarakarana an'ireny marary reny, zany hoe atao zany izay tsy hampisy vesatra misy loatra eo amin'ny vanitaolana amin'ny alalan'ny fomba fanetsiketsehana, fisintomana ny vanitaolana, ny tongotra ary indrindrandrindra ihany koa eo amin'ny fanamafisana an'ireo ozatra sy nofo izay tsy ampy hery vokatry zany aretina zany ka dia manana anjara toerana lehibe ihany koa izay eto amin'ny fanarenana ara-batana amin'ny fikarakarana any reny marary reny. Réanimation moa zany anisan'ny discipline mandray anjara amin'ny prise en charge an'ireny marary reny, tsy izy rehetrarehetra akory fa misy ankolafiny fitrangan'le aretina no tsy maintsy ilana hospitalisation ty amin'ny réanimation. Ohatra amin'izay
ny ankizina olon-dehibe izay hémophilie mandeha ratsy mijanona izay atahorana amin'ny fiteny vahiny moa izy mety hoe anao état de choc hémorragique dia ilaina ny hospitalisation amin'ny réanimation satria mety mila fanampiana raha izy mety misy fanafody zay tsy ampiasaina amin'ny service hafa mety ampiasaina amin'le olona tia noho n'izay fidinany tosidra ambany loatra zay noho ny fahaverezana raha be loatra zay zany anisany fandraisana anjara aty amin'ny réanimation zany raha olona manao hémorragie amin'ny hémophilie fa misy kosa zavatra hafa ankoatran'izay mety ilana hospitalisation ty amin'ny réanimation ankoatran'izay fandehanana raha be loatra zay. Ny zaza malira na hémophile moa zany dia mitovy amin'ny zaza rehetrarehetra hoe mety ila fandidina fa mampiavaka azy fotsiny amin'le zaza hoe malira zay dia mila fandraisana tanana manokana zay irahana amin'izareo manam-pahaizana manokana momba zany na zareo hématologue moa zany dia mila fanomanana miloha ny fandidina mandritra ny fandidina sy aoriana ny fandidina nefa na dia le fandidina farak'izay tsotra indrindra mahazatra antsika zany hoe ny didipotra ary zany dia mila an'izay fikarakarana miloha zay dia indraindray koa reo zaza malira reo le tratran'le dona tsinahy dia efa mety teraka vongan-draha ny amin'ny nofo na any amin'ny vanitaolana zay dia indraindray koa re mety efara amin'ny fandidina mihitsy akoatran'le hoe aretina manokana mila fandidina hitovizana amin'ny zaza rehetra moa zany. Mety aty aminay no ahitana an'le olona hoe hémophile voalohany indrindra moa ny amin'ny zazakely le ataontsika hoe mifonify dia le mihitsana na milatsaka ny nifiny voalohany iny dia amin'iny mandeha ratsy mijanona le zaza dia entin'ny ray aman-dreniny aty aminay dia amin'iny zahay no manao ny analyse ary mahafantatra fa misy ilay facteur tsy ampy ao anatin'le zaza dia alefanay any amin'ny centre ny traitement de hémophilie zareo dia avy eo ny faharoa indray hoe misy olona tsy maintsy dodina satria misy ratsy be ao anatiny ka tsy maintsy hoe sorona na hoe misy olona tapaka na misy fivotosana amin'ny tarehany kanefa tsy maintsy dodina nefa io olo efa fantatra fa hémophile amin'izay fotoan'izay indray zay dia miara-miasa tanteraka amin'ny centre de traitement hémophilie ny amin'ny hoe inona ny facteur tsy ampy ao aminy dia ampiana aloha izay facteur zay ary rehefa voahitsy zany zay zavatra zay zahay vao manao ny fandidina ary tsy maintsy atao moa ny fandidina amin'izay fotoan'izay. Ny fahatelo dia misy olona indray efa fantatra mihitsy fa hémophile izy hatramin'izay amin'izay fotoan'izay indray rehefa ny any amin'ny centre de traitement hémophilie indray no miteny aminay hoe ty olona ty inona no iarovana azy mba tsy handeha rano vavany. Amin'izay fotoan'izay zahay dia tsy maintsy mijery ataontsika hoe manao hoe contrôle régulier zany ndreo olona reo mijery ny ao anaty vavany manadio ny ao anaty vavany raha vao misy ny simbasimba kely zay mety mandratra lela na mety ataontsika hoe lanin'ny olo manara fotsiny ary nafaka ny fitavela dia reny zavatra eny diovinay mba hadio tsara ny ao anaty vavany mba tsy ho mora handehara izy indrindrindrindra raha misakafo izy ka saindraha misy nify kely mihetsika eo dia mandehara noho izany anjaranay andraikitray aty amin'ny fitsabonan'ny ativava sy ny amin'ny tare mihitsiny ny amin'ireny fiarovana ny olona mba tsy handehara efa fantatra fa olona mora mandehara reny. Manaranaka ary entina mandramaty ny fijinian-dralava na hémophile akoatra ny fitandremana tsy maintsy atao tsara raha manao fizahana indroa isan-taona ireo olona manana toe-batana tratra ny fijinian-dralava. Aoka tsy atahotra fa misy ny azo atao fa ny zavatra lehibe atao zany dia manantona aloha andao tongava hojerena hoe inona ny zavatra mitranga hojerena inona tsy ampy ataon'ny fidiliana tokony tsy atahotra zany na ho menatra satria indray misy matahotra hoe menatra hoe mahamenatra ny aretina tsy mahamenatra fa misy ny zavatra azo atao dia ny fitaomana indrindra zany raha amin'ny manodidina amin'ny fiarahamonina any mahita trangana entana tahaka izany dia entina mandeha mankaty amin'ny toeram-pitsaboana izy mba hojerena izay azo atao aminy fa tsy ho tonga fitarana indray satria fitarany aretina tsina no manimba ny marary dia araka ny tenintsika teo mety hitarika ny fahafatesana le izy dia androitra isam-pirenena amin'ny hémophilie ny 17 aprily dia mankalaza an'izany ny ratany ihany koa dia taty amintsika nanomboka tamin'ny 10 tsika nankalazan'izy io fa 9 tsika nanomboka tafiditra tao anatin'ny fikambanam-be ny hémophile.
amin'ity taonyity a ny azo atao hoe lohateny lohahevitra izay trandrahana zany dia hoe fitiliana fiandohan'ny fandraisana tanana, diagnostiquer la première ligne de soins. Ary marina mihitsy izy satria raha fa tsy voatilina izy aiza ny alalàna hoe tsy ampy anie ty singa ty dia atao zany ny fitiliana. Noho izany amin'io andro iraisam-pirenena ny hémophilie io a dia manao hetsika fitiliana, fiantsoana ny olona zay hoe raha sendra misy trangana aretina mangamanga na ohatra zany, na misy tao amin'ny fianakaviana hoe nisy efa misy an'izany hoe tsy mijanona mihitsy ny raha fa nitoy lavabe eo, na misy zany hoe elabe ny fandehanany raha, dia taomina ny olona rehetra zany ho tonga amin'io eto amin'ny CHU Joseph Ravoahangy-Andrianaval, CHU GRA, anaovana zany hoe fitiliana izany ho an'ireo olona zay ahiahina zany mety any satria misy tranga araka izany hoe tsy fijanonan'ny raha izany. Iray amin'ireo aretina isan'ny voasokajy ho tsy misy piany hémophile na fijinian-dralava, efa saika ahafahana manao ny fitiliana avokoa ireo renivohim-paritany misy eto amintsika. Ny eto Antananarivo ao amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy-Andrianaval ao amin'ny service hématologie, ny any Toamasina ao amin'ny CHU Morafeno, ny any Majunga ao amin'ny CHU Androva, ny any Antsiranana ao amin'ny CHU Place Kabary, ny any Tuléar ao amin'ny CHU Mitsinjo Betanimena no mandray ny manao an'izay fitiliana zay. Ny any Fianarantsoa ao amin'ny CHU Androva no manao an'izay fitiliana hémophile zay. Arak'izany azo atao tsara ny miaina amin'ity toe-batana ty aretina malira ty moa zany na hoe hémophile. Betsaka manodidina 700 eo zany ireo voaisa, misy mety hoe tsy voaisa fa ireo no voaisa mitondra nyity toe-batana malira ity. Ny tena zava-dehibe ao anatin'izay dia ny fitandremana raha ho an'ny ankizy zany dia atao izay tsy haparatra ny ankizy, ary raha tonga izay hoe maratra izay mihazakazaka avy hatrany amin'ireo tobi-pahasalamana. Efa nitanisany teo ny renivohim-paritany enina misy eto amintsika misy fandraisana tanana avokoa, fa ankoatran'ilay fisorohana zay zava-dehibe ihany koa ny fanaovana ny fitiliana rehefa hita taratra zany hoe somary manao an'izay toe-batana izay ilay ankizy, fa le tazotazomina ao le zaza ajanjanona amin'izay azo atao eo le izy dia manao dokotera tena zany tsy nambary eto tsy mahasoiny fa mety hitarika zavatoza ihany koa. Dia izay ny fampirisihana atao antsika manatona tobi-pahasalamana. Efa misy ny fikambanana ihany koa izay hivondrona an'ireo malira rehetra eto Madagasikara. Azo atao tsara koa manatona an'izy ireny satria any anatin'ireny misy fifampizarana foana dia misy toromarika be dia be azo hifampizarana ihany koa mba hamoramora kokoa zany ny fiainan'ireo zaza na ireo olona tratran'izay hoe hémophilie izay. Akatsika hatreo ny makasika ny lohahevitra iny ary aloha hiditra amin'ilay lohahevitra faharoa isika ny tuberculose na ny kotavareny. Arak'izany hoe kotavareny zany dia mikohaka lava eny foana tsy afa-kohaka eny ilay olona. Ny zavatoza amin'izy iny raha mandrorana mandreoaka eny rehetrarehetra eny ilay olona tratran'izay aretin'izay dia mamindra avy hatrany rehefa mipitany amin'ilay olona mandalo ohatra na tsofin-drivotra ny vovoka ohatra dia lasany amin'ny olona anankiray tena aretina mifindra aingana be ny tuberculose. Ary ny fampahafantarana tokony ho azonao mahakasika an'izay aretin'izay. Inona zany aretina tuberculose izany? Ny tuberculose dia arety mifindra azo avy amin'ny otrikaretina bacille de coque na ilay ataontsika amin'ny teny mahazatra hoe BK, izay aparitaky ny olona ray marary tsy voatsabo eny amin'ny rivotra iainana. Misy izy ny ataontsika hoe tuberculose pulmonaire na ao amin'ny tratra zany amin'ny afokavoka, ary misy kosa tuberculose izay ivelan'ny afokavoka na ilay extra pulmonaire. Ahoana ny fifindran'ny tuberculose? Ny tuberculose dia mifindra amin'ny alalan'ny pitodroran'ny marary iray izay misy BK rehefa mikohaka na mandreoaka na mievina na miresaka ny olona iray ka tsy voaro. Izavy no mety ho voan'ny tuberculose? Mety ho voan'ny aretina tuberculose avokoa ny olona rehetra izay mifampikasika amina marary voan'ny tuberculose. Ahoana ny fivoaran'ny BK anaty vatany? Arakaraky ny hery fiarovana ao anatin'ilay olona io. Misy ireo karazan'olona tonga dia mampiseho hatrany
sorotra retina. Misy kosa reo olona izay matanjaka kokoa ny hery fiarovana ao anatiny tsy mampiseho mihitsy, tsisy mihitsy ilay sorotra retina tazana. Ahoana no hanamarinana fa mitondra BK ny olona iray? Ny tuberculose ao amin'ny avokafoka dia ao ny tena ahitana ny BK betsaka indrindra amin'ny alalan'ny reoka no mahazatra antsika. Fitiliana ilay BK amin'izay fotoana izay dia mety hoe jerena microscope na mety atao an'ilay test GeneXpert izay fomba vaovao hijerena ny tuberculose eto amintsika. Misy kosa ireo tuberculose izay tsy hita hoe tany amin'ny reoka nisy an'ilay bacille de coque dia eo ny ilantsika ilay manao radio ny olona anankiray. Ahoana ny fisehon'ny tuberculose? Ny kohaka maharitra mihoatra ny 2 herinandro izay tsy sitran'ny fanafody mahazatra izay omen'ny mpitsabo. Rehefa izay dia ilay marary manavinavy isakariva, tsembotsembon-dratsy, malaikomana. Amahiny olona iray reradreraka ary marary ny tratra. Indraindray, ataoko indraindray misy rà ny reoka. Ahoana ny fivoaran'ny tuberculose? Azotrana somatsara izy eny amin'ny ivon'ireo tobim-pahasalamana manao izany. Raha sanatry kosa ka tsy voatsabo ny aretina tuberculose dia miombo ao anatin'ny olona iray ary mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesana azy. Inona ny fitsaboana ny tuberculose? Misy tobim-pahasalamana voatokana hitily sy hitsabo ny aretina tuberculose. Misy 200 izy ireo amin'izao fotoana izao. Ireo olona marary dia omena fanafody maimaimpoana eny anivon'ireo toeram-pitsaboana voatokana ireo no ataontsika hoe CDT. Ditry ny enim-bolana ny marary iray no mihinana ny fanafody na tuberculose. Dia misy fanaraha-maso in-3 atao eo amin'ny 2 volan'ny fihinana fanafody, 5 volana ary 1 volana. Izany fanaraha-maso zany dia maimaimpoana avokoa. Tiako tsindriana fa ny fanapatapahana ny fihinana fanafody tsy araka ny tokony ho izy mety hitarika ilay marary tsy andairan'ny fanafody mahazatra hitsaboana tuberculose intsony. Dia mipoitra ilay ataontsika amin'ny teny mahazatra hoe tuberculose multirésistante. Marihana fa tsy voatery hiditra hôpitaly ny olona tsaboana amin'ny tuberculose. Ahoana ny fisorohana ny tuberculose? Entanina ny ray aman-dreny hanao vaksiny ny zanany amin'ny BCG vao teraka ka hatramin'ny 5-7 andro ny ainany na 2 volana sy tapany izany. Rehefa mikohaka na mievina ny olona iray dia tokony tapenana ny vava. Mampiasa ny arovava orona. Tsy aparitaka eny rehetra eny ny reoka. Atao madio ihany koa ny trano fonenana ary azo atao dia ifamezivezen'ny rivotra sy ny masoandro ihany koa. Dia tokony ho tiliana sy tsaboana avy hatrany ny marary ary ny zazakely latsaky ny 5 taona izay miaina miaraka amin'ny olona iray voan'ny tuberculose dia tokony mihinana fanafody fiarovana mandritra ny enim-bolana. Ankoatr'izay dia manentana ny tsirairay hanantona tobim-pahasalamana rehefa misy sorotra retina ahina ho tuberculose miseho. Inona ny fanamarihana mahakasika ny aretina tuberculose? Aretina tsy mamenatra ny tuberculose. Mandalo fotsiny eo amin'ny olona iray izy rehefa sitranina. Izay ny mahatonga antsika hiantso ireo olona marary ny tuberculose hoe ho laty na olona lalovan'ny tuberculose. Aza atokatokana zany ny marary ny tuberculose, aza ahilikiliky. Ireny no lohahevitra anankiroa no safidianay hoentina ho anareo mpanaraka ny fandaharana ho an'ny androany. Aza misalasala raha misy fanontaniana manidikitika anareo tianareo apetraka mahakasika an'ireo lohahevitra anankiroa nentina ireo. Ampatsahiviko kely ny voalohany ny resantsika mahakasika ny hémophile fijinian-drà na le hoe malira zany. Ny tapany faharoa kosa ny resantsika mahakasika ny tuberculose ny godavareny. Efa samy misy fandraisana an-tanana avokoa ireo anankiroa ireo. Izay no lazaiko raha misy fanontaniana manidikitika aza misalasala raha misy tianao fantatra mahakasika an'izay. Tsy voatery ny mahakasika lohahevitra androany ihany
fahalarana fahatsika mifandray foana io laharana io a raha misy lohevitra tianareo entina zany eto anaty fandaharana azonareo apetraka eo na fantaniana momba ny fandaharana tany alohabe azonareo antanina eo ihany koa manome fahafahapo arak'izay azonay atao zay ao anatin'izay amin'ny herin'ny toy izao indray fotoana antsika manaraka ary manome fotoananareo zahay dia aza misaraka amin'ny télévision malagasy mametraka ny veloma mandra-pionary tompoko